Misy hetsika ngezabe roa voalohany amin'ny valojona zao pentecoste fen'euro-taona io fiangonana io zany dia anao fankalazana n'Andriamanitra ny efa euro-taona zay zany ny kristianina ao an-tapafitahina zay ny voalohany zany misy fitsangatsanganana lehibe zay tanterahana amin'ny lasainy pentecoste lasana ny mpiaingo-mpianakaviana rehetra. Ny faharoa zay ngezabe indrindra dia amin'ny 20 Jona zao indray zany ny fetin'ny fianakaviana fetin'ny taranaka moa fahafantaran'olona azy fa ho anay indray dia fetin'ny fianakaviana tarana azy satria raha vao resaka taranaka atsika dia ny maty no misoratra ao anaty valoky fa ty indray fetin'ny fianakaviana dia velona mihitsy zany no manao adidy ka 15 Jona efarampolo zany ny fetin'ny fianakaviana io dia ny antony indrindra dia misy valopy izay atolotry ny fianakaviana ho an'ny fifidianana tany. Misy tany eo amin'ny 700 mètres eo zany no vidinay any ho any amin'ny melatsina amin'ny teny frantsay 175 millions zany zay tany zay dia zay no mahatonga ny hetsika ngezabe tanterahana ny 20 Jona io. Ny tena antony dia anasana ny rehetrarehetra tsy ny FJKM ihany satria matoa misy fiangonana mijora dia misy sosialy voakitika ao anatin'ny tanàna, misy fampandrosoana voakitika ao anatin'ny tanàna, misy fanabeazana voakitika ao anatin'ny tanàna raha vao mijoro zay ny fiangonana anankiray na iza inizy io fiangonana fa dia anasana zay rehetra manana tany ao an-tanan-drano zay manana fasa zay manana trano ary indrindra zay mipetraka ao sy zay rehetra nanovo fahalalana atao amin'ny toerana dia asainay ny 20 Jona amin'ny 6 vola zany ny fampiakovana ao an-tanan-drano fitahina. Dia misy valopy zay zaraina moa amin'ny fianakaviana mba ho rakitra sarobidy ataony ho an'Andriamanitra zay rakitra ho fanohanana amin'ny fifidianana tany. Mikasika an'ilay vola itadiavana amin'ny fifidianana tany, inona ny anjara biriky amin'ny FJKM foibe na faravaratsiny sy nodam-paritany? Zany hoe zavatra efatra zany no pakiady ao anatin'ny fifidianana tany. Voalohany ho an'ny tsirairay avy misy atao hoe zaraina carreau 10 io 900 mètres carrés zany hoe 10 mètres carrés zany ny carreau ray 175 1 750 000 francs io carreau ray io dia ny tsirairay aby zany afaka mividy carreau dia be dia be zany zao mividy an'io carreau io zany hoe efa misy ataoko hoe any amin'ny 10 eo zany efa mividy carreau anankiray zay no hoan'ny tsirairay. Ho an'ny fiangonana iray ho an'ny mpiangona dia io misy hetsika ngezabe tanterahanay zany ao anatin'ny fiangonana atao hoe voka-dehibe ho an'ny tany dia io zany tena ny fiangonana iray manao ilay voka-dehibe zay entiny ihany na akoho na vorona na solom-bokatra ho an'ny fiangonana zay ho an'ny tontolon'ny FJKM ray manontolo zany tsy hakanafaka dia misy atao hoe grand galant évangélique mety ho any Antsonjombe io raha ohatra ka tratra mety ho any amin'ny palais du sport zany zao ho an'ny rehetrarehetra reo zany dia ho an'ny ty 20 Jona ty ndray moa zany dia ho an'ny fianakaviana reo ihany zany ny paikady. Ny FJKM aloha izy ianao foibe no manana anjara amin'io ho an'ny FJKM manontolo ho an'ny FJKM ny principe ny FJKM moa zany dia maleo tena amin'ny fiangonana miezaka tsy tohanan'ny foibe tena miezaka maleo tena rehetrany ary zay daholo ny fiangonana rehetra. Eo amin'ny lafiny fandaharam-potoana mety 4 volana 4 taona 4 ihany no anenjehana roa 75 millions fianana le tany. Le tany aloha zany eritreretinay hoe vita amin'ity taona ity ka tsy mihoatra amin'ity taona ity raha ny eritreritray raha ny fahavotren'ny olona tsy vita ary ny tena fanamby azy raha vao azo io tany io amin'izay fotoana zay moa zay isorana be dia be ny groupe ramanandray be namenay tany sy namenay fiangonana mihitsy tena namboatra fiangonana mihitsy fa zay moa zany karazana hoe mandalo fa raha vao ohatra ka azo io tany io tena vetivety io ataoko hoe misy matsy 12 taona vao vita ny trano fa zay zany miezaka ao anatin'ny 9 taona 3 4 taona tafatsangana ny trano fiangonana.